Faly-miarabantsika tsirairay avy-indray tratra izao alady maraina fa 4 volana septambra izao. Soran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fotoana manokana izao indray ahafahana mandray ny teniny sy ahafahantsika manomboka ny herinandro ity. Ny irina dia hitondra hery ho anao izany, ahafahanao mandroso hatrany fa tsy miemotra ary ahafahanao mitraka fa tsy miondrika. No indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Itomban'Andriamanitra ao velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny tombontsoa lehibe izay omenao anay an'io dia ny ahafahanay mbola miantso anao. Ampianaro izahay hianararoatra ny fotoana izay hanananay an'io satria tsy fantatray na ny ampitso izay mety mbola hanana fa aoka ny fotoana an'io ahafahanay tena maka ny famelan-keloka feno avy aminao sy ahafahanay mandray ny fahasoavanao ny fahafenony. Ampio izahay hitodika aminao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe boky kely iray vokatra goavana. Nalaina Mateo 7:7 ka hatramin'ny 7 manao hoe indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ary ny sasany dia voafafy teo amin'ny tany tsara dia namoa ny sasany avy 100 heny ary ny sasany avy 80 heny ary ny sasany avy 30 heny izay manatsofina aokizy iaino. Amen. Rehefa nifarana ny fivoriana, izany hoe fanompoam-pivavahana nandritra ny lasy tany Michigan, dia nisy vehivavy anankiray nandray ny tanako izy Madame White tamin'ny kafanam-po. Naneho ny fifaliany noho ny onany indray tamiko. Nanontany ahy izy raha tsaroako ny nandalovako tao amin'ny trano hazo anankiray tany anaty ala 20 taona talohan'izao izy. Nametrahako boky kely anankiray izy ireo mitondra ny lohateny hoe Experience and Views. Nilaza izy fa vitsy sisa ny pejy tavela tamin'ilay boky. Naneho ny fanirian'ny lalina hazo dika anankiray hafa tamin'ilay boky anefa izy. Nanomboka tamin'io fotoana io nanirano tompo-tandrina hitoron'ny fahamarinana tamin'izy ireo. Ary ankehitriny dia misy vondron'olona mitandrina ny sabata ao amin'ilay toerana. Nitatra ny ampitavin'ny olona anankiray makany amin'ny olona anankiray ny hery miasa manginana an'io boky kely io izay tota ankehitriny noho ny famakiana azy. Nanao ny asany mangina ilay boky mandra-pahavonina ny tany handray ny voan'ny fahamarinana. Tsaroako tsara tokoa izy ilay dia lavitra nataonay tany Michigan 20 taona lasa izay. Teny an-dalana natrika fivoriana ny andehananay manko. Efa mpandalo eo amin'io lalana io ny mpamilinay izy ka nahafantatra an'izany tsara. Voatery ny aika anefa izy tamin'izay fa very lalana. Nandeha lalana 480 kilometatra izahay tamin'io androzy izy namakivaky ala feno vatankazo sy hazo midaraboka. Zara raha nahitana lalana ny soritra. Tsy azonay an-tsaina velively tamin'izay izy ny antony namelana anay hivezivezy tao amin'io ala toa tsy misy fivoahana io. Fa alay avokoa izahay rehefa nahita trano hazo teo amin'ilay toerana anankiray malaladalaka ary teo nahitanay an'ilay rahavavy niresahako teo izy. Nampiatrano anay tampitiavana izy. Raha mbola niala sasatra kely anefa izay izy dia nitafatafa tamin'io fianakaviana io aho ary namela boky kely ho azy ireo. Dia niraisiny tamin'ny mpifaliana moa izany ka ny teoriziny manjaka ankehitriny. Ary hitantsika amin'izany fa ny fihetsika kely atao ampinoana amin'ny toerana izay misy dia mitondra vokatsoa tokoa. Mety tsy eo no eo fa amantaonany maro. Fa ny fanahy masina dia mampitsimoka ny voa ao am-pony tsirairay avy. Tokony tahaka an'izany ihany koa ny fomba fiasantsika eny manodidina antsika tsirairay avy eny. Ny anjarantsika dia mamafy ny voa. Anjaran'ny fanahy no mampitombo azy ary ihany koa no mitango azy rehefa tonga ny fotoana hamasahany. Vavakisika, ilanay tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay
ay anisan'ny andronay ka tsy salasala ny amin'ny fotoana rehetra izay omenao anay, fa ay anararotra entinay ampitana ny fitiavanao amin'ny hafa, entinay ampitana ny fitiavanao sy ny fahamasinanao ihany koa mba ho voavonjy ireo rehetra mihinanao ka azo ny fiainana mandrakizay. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.